zava-misy tena faran'izay maika be zany zao dia faharoa amin'ny département corrompu indrindra gendarmerie zay ny resultat nameny Bianco tsy maintsy zay zany no edivana faran'izay mafy ary ny tena koa hoe zay mandray andraikitra fa mangataka ho an'ny olona tsiray mba mahasamy dénoncer anay zay tsy mila Bianco zany raha amin'ny corruption mba mila fiaraha-miasa amin'ny olona naterana azy any fitsarana zany rehefa mba nanao le olona aterina ihany zay tsy akory tsy hamono ny prala aminay fa matoa izy alefa tena nanao ary nanimba zavatra izy zay ny zavatra faharoa zany dia le resaka fanatsarana amin'ny fahaiza-manao atao izy io ampianarina amin'ny olona tsirairay zany na hoe acte élémentaire na combattant dia misy ilay ny fiarahana miady zany mba tsy hisy ny hoe mipoaka mibasy dia mandositra dia tavela rereo amin'ny dalo rehefa avy eo dia ny fahatelo ny resaka fampiasana ara-dra araky ny tokony ho izy ny fitaovana am-pelantanana zany ao anatin'izay ny olona ao anatin'ny fiara sy ny sisa sy ny sisa ny olona zany ezahana araka izay azo atao tsy hipetrapetraka na miantokanto ny eto Antananarivo eto fotsiny na amin'ny état-major na ny amin'ny institution fa zay hita hoe tena be loatra kosa dia alaina na hoe olona tsy tokony hiasa any olona matanjaka be dia asaina miasa ty alefa mandevaka miady amin'ny asan'olona fa zay ny tena mahamaika zay zany ny anisan'ny tena hoe ezaka ezahana ho atao zay io moa araky ny teny atao foana mangataka fiaraha-miasa foana zany amin'ny zay rehetra atao fa io tsy anay irery tsy fandriam-pahalemana io